fa niravina ny disadisa niravina vonjomaika izany disadisa izany teo anivo ny piasan'ny postra malagasy sy ny ministra miandraikitra azy ireo ekeny ministra ireo fangatahana antsoratra nataon'ny piasa raha ny vaovao fantatra tamin'ity androany ity manambana ny mbola iverina amin'ny fitakiny ireo piasa raha toka tsy mifanaraka amin'ny fanekena nosy ny avina ny asa izay ho atao vaovao tanterany jaselina anjara feno sy mampionina andreanjalala. Ny eken'ny ministra aloha ny fangatahany piasa misy ireo mbola hoentina eo anatria ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny sasany mbola ifampiresahana amin'ny tompona andraikitra hafa. Tao anatin'izany ny statut ny postra zany ny fanarahana ny statut fa hiaraka ny rehetra fa hiaraka amolavola io resaka statut omena ny postra malagasy io. Anisan'ny nodinina tao koa le resaka hoe privatisation sa filialisation. Tolokevitra nomeny ny avy ety amin'ny syndicat hoe filialisation no ekenay fa tsy privatisation. Nosiniavina zany zavatra zany nanay koa le matao ministra tamin'ny alina fa iarahana mijery ny fomba anafainganana ny fomba hijerena ny hiintegrena ny ECD rehetra eto amin'ny postra malagasy rehetra ho izy. Omaly no ny fampiresaka izy ireo nataony maraina teo ny fanaovan-tsony. Nitsahatra araka izany ny fitokonana nataony piasan'ny postra malagasy ny esorina ny sorabaventy androany. Fifanekena an-tsoratra no natao fa raha mbola tsy mifanaraka amin'izay ny asa atao dia iverina hitokona indray reto piasa ireto raha nambarany. Tsy nahazona fanazavana moa ny ministra taoriana ity fifanaovan-tsony ity maika niatrika filan-kevitry ny gouvernemanta izy raha ny fanazavana.